Miarabantsika rehetrarehetra tonga soa ato amin'ny info izay, tonga soa ato amin'ny canto info. Manana vaovao maromaro izay nangonina ho antsika rehetrarehetra mpanaraka, ho antsika rehetrarehetra izay mpakafy ny canto info sy mpakafy ny info izay. Androantsika naraka horoana tsara kely iray izay reportage na ankizilahikely tantarany Hamirou, zazalahikely valitaona izay nodimandry nohon'ny Kapoka nahazo azy izay Kapoka nataon'ny nenitoany izay nitaiza azy. Ity horoana tsara ity dia iarahantsika amin'ny andro randrian'Arimanana eo amin'ny sarin'ny sololalaina rakoto Arimanana. Tsy tazana elanareo hafa avelako nareo aloha manaraka avy hatrany ary manasanao ary anaraka ny horoana tsara izay mampalahelo, mampihetsy-po, hatramolohany ka hatramofanany. Tsy toy mijery azy. Namoy ny ainy ny zoma 10 oktobra lasa teo i Hamirou, zazalahikely valitaona, miara-mipetraka amin'ny nenitoany nambohidra petito seny ity zazalahikely ity, ka io mpitaiza azy io ihany no ahina mafy navanina ny loza. Vono sy ratra nahazo azy tao amin'ny lamosiny, ny lohany ary ny tongony mantsy no nambaran'ireo mpitsapy fa nitarika ny fahafatesana ilay zaza. Efa nadoboka am-ponja moa ilay nenitoany io zaza io raha nitodi-doha ho an'ny morondava, tanàna fihavian'ny kosa ny razana. Ito amin'ity tanàna ity no niara-nonina i Hamirou sy ny anabavin'ny rainy, telo taona lasa teo izay no tonga teto Antananarivo ary niara-nipetraka tamin'ny nenitoany tety ambohidra petito sy ity zazalahikely ity. Tamin'ny zoma 10 oktobra lasa teo io dia fihetsika fibedesan'ity nenitoany ity azy teny an-tsena no tsy karitry ny fiarahamonina ho ny antoany herisetra nazo ilay zaza. Nihinana sakafo masaka teny an-tsena i Hamirou tamin'ny atoandro io kanefa efa nikaroka mafy ilay nenitoany. Teo ny voakapoka voalohany ilay zaza ary notariany ilay nenitoany hody izy. Tamin'io fotoana io izy efa maraina zany io zaza io no nikapoha. Ny zavatra hitako nanomboka teo amin'ny tamin'ny sasany teo dia maheno amin'ny masera zany satria izay moa filazana eny anarany. Maheno amin'ny masera mibe dia n'ilay zaza. Dia rehefa avy eo nivoaka ilay zaza dia nivoaka teo an-davarangana ilay zaza teo amin'ny tohatra teo. Dia mbola miteny ihany izy zany ao an-trano ao, laza ilay zaza nidana. Nivoaka izy no ny avy eo dia izy mivoaka iny no miantso an'ilay zaza hoe mekara miverena dia angamba tsy mety nidana ilay zaza. Dia hitako mihitsy izy nidina ny tohatra ankatezerana. Tsy haiko na mbola nitady zavatra izy zany kapohany an'io zaza io na ahoana, fa teo eo amin'ny 2 minitra ny nidinany teo maheno zavatra mikapokapoka be kapokapoka dia teny ilay zaza hoe ay, dia tonga dia treromy mafy be hoe mangina mangina, izay zavatra eny. Ny arivan'io zoma io ihany dia natsikaritra fihetsika hafahafa avy eo atokantranon'ny Hamirou sy ny nenitoany ny mpiray vody-rindrina. Somary niakanidina ny tohatra ary nivezivezy toa taitaitra izay ilay nenitoany Hamirou ka namailomailo ny rehetra. Avy eo lasa nandeha jery ny havandry zareo satria misy havandry zareo zany tsy lavitra misy an'io toerana io. Tonga teny anefa tsy nahita olona tao amin'ny izay ny zavatra fantatra. Ariva tokony tamin'ny 9 latsaka efa tonga zany ilay madama misy olona niantso hoe andao tsika mba hijery an'ilay zavatra miseho ao masera ao fa misy zavatra hafahafa ao. Nanomboka vorivory ny iray tanàna saingy nanity trano ary nanao fihetsika nandroaka ny fokon'olona sady nanity ny trano ny ilay nenitoany Hamirou. Ilay zaza kosa tsy tazana teny an-davarangana mihitsy. Dia lasa nandeha voatafakatra ny lalana teo ambadiky ny trano masera, olona mitomany no henoko fa zahay akory tsy niditra tao an-tanàna dia nampiantso mpitandro filaminany zahay. Ny fianakavian'izy ireo izay fantatra ihany koa fa tsy dia mifankahazo amin'ny loatra no nigogoko ny tomany raha vao niditra tao an-trano raha iny avy niasa iny. Izay tomany izay no nahalala ny mponina fa maty tao an-trano ilay zaza. Izao zany niala tamin'ny 5 sasany aho nisy niantso
hoe andao anao fa marabe itorana le zaza dia nandeha aho zany nandeha taxi ara za avy any fiara tonga aty misité satria haka an'le zaza dia tonga teto moa za dia miteny reo vahoaka reo hoe nahita zavatra anao fa nikapokapoan'le zanakanareo tao ainge le zazakely iny ay veo aho dia aza io any rain'olona kany anaty trano dia nandeha lasa ao an-trano tonga ao an-trano efa misy olona marobe zareo ao dia za no tonga tany natambadamy delege aby tonga teo za nanday ankizy laroa satria hibatan'le ankizy hoe toanany hôpitaly dia tapoteteko moa le zaza nitrapanay fa sambolobe daholo zahay dia tapoteteny le zaza fa maty dia naninona ho ahy izy teneniko an'le havanay ao izy fa tsy nataoko inany hoe izy fa nikapoako tamin'ny tongotrany ay veo any kapoana tamin'ny tongotrana ve dia nahafaty anazy ko izy zany za dia ny olona moa fareko ny safan'olona ny teny tanamiko reo manodidina amina eto hoe ny vononiny akio ny vonoan'le avanareo ao le ankizy dia izay zany hoeno taorian'izay ny vahoaka marobe no tonga teny amin'ny manodidina ary nikasany amony ilay nenitoany Hamirou ikasitana anazy. Efa raikitra ny tora-bato sy ny fikasana andoro ilay trano saingy tonga rapitona ny mpitandro filaminana. Raha nambaran'ireo nanao fizahana mantsy dia fantatra fa nodimandry noho ny vono sy ratra nahazo azy ilay zaza. Tapaka ny taolan-damosiny, mangana avokoa ny tongony sady mivonto ary ny ratra tao amin'ny lohany izay ambadiky ny sofiny no nitarika ny fahafatesana. Vao sambany ity zazalahikely ity no niaran'ny Kapoka sy ny fibedesana taony ity nenitoany ity azy hoy ireo mpiray vodi-rindrina amin'izy ireo. Vehivavy masika loatra ity nenitoany mitaiza azy ity ary masera no fiantsoany manodidina azy noho izy voalaza fa efa niovana nanao masera taloha saingy niala tamin'izany taty aoriana ka io izy mipetra-drery amin'izao io. Efa mamona ny zaza foana izy teo amin'ny herintaona eo ngamba ny mipetrahany zaza mipetrany tao amin'ny ramatoa io ny fahafantaran'ny olona anazy hoe masera satria izy masera ny ary fa izaza io dia tena efa an'izany ary efa nisy zokony izaza io mipetraka tao amin'ny ramatoa io dia matikapoka ohatr'izay dia mitsoaka le zaza tany amin'ny tsenana misy be tany izy miafina tsy ny herinandro ny olona nahita satria na lefa tamin'ny radio sy ny tele tamin'ny vahitady zaza zokony zaza maty eo ary ekeko koa fa izaza mipetraka tao io dia misy fotoana efa mitsoaka nandritry n'ilay atandro ary efa hariva be tamin'ny 5 alina vao hitany tany anaty klia tsara le zaza izay aloha fahalala ary zaza io maty ny kapoana fa tsy maty ny hoe aretina ao na ohatr'izany satria maraina ny azy mahay zaza io mbola hitako manasa lavarangana azy tohatra eo zahako manasa tongotra eo atokotaniko. Itsakilan'izany rehetra izany nefa tsy nanampony mety ho iafarany Hamirou toy izao ny mpanabe azy tany an-tsekoly. Nanambara mantsy ny taleny sekoly fianaran'ity zaza ity fa tsy dia hita taratra loatra tamin'ny Hamirou ny fijaliana na fiainana herisetra nandritra izay tao-pianarana telo nianarana tao Ambohidrapeto izay. Hamirou moa zany hoe année scolaire 2019-2020 zany izy nitonga teto voalohany. Deuxième trimestre izy nety nitaty teto avy any Morondava. Itaty moa zany anapahan'ny dadany. Ny antony nanontany azy hoe maninona ny taraiky be vao tonga dia hoe marary mafy ny mamany any Morondava dia nalaina nipetraka aty aminy Hamirou. Mbola vao 5 taona monja i Hamirou no tonga tao amin'ity sekoly ity. Mbola tsy nianatra mihitsy tamin'izany ka nanaovana kilasy spesialy. Nanara-maso be ny fianarany ary saroto ny fatratra tamin'izany tsy nenitoany ity hoy ireo mpampianatra ka vetivety be dia naharaka ny kilasy amin'ireo mitovy taona aminy izy. 5 taona izy tamin'izany dia zavatra nisy tamin'izany anisany ankizy hitanay miadana Hamirou satria raha mihoatra amin'ny ankizy rehetra zany izay ankizy sahirana manana olana ara-pianakaviana dia tsy hita taratra tamin'ny Hamirou izay satria na fitafy na fitaovana entananitra na goûté tena hoe tsara daholo ny nenazy dia ny tatyany koa moa zany tena hoe manara-maso ny fianarana satria na dia hoe kahie maloto fotsiny ara dia karany tatyany ity fanazavana amin'ny mpampianatra dia izy moa zany vao sambany vao nianatra dia ohatrany hoe nanaovana kilasy exceptionnelle kely izy aloha tao anatin'indray volana izy nampianarina nanomboka hatramin'ny ranso ohatran'izany dia vita indray volana dia tonga dia natao CPR moyen izy
izy efa lehibe taona dia nalefanay moyen izy dia maraka dia mipasy CP1 avancé izy ny 2020-2021 dia zazalahikely Hamirou tafiditra anatin'ny 3 premier foana izy. Tranga tokana indray mandeha ihany tamin'ny tao am-pianarana lasa teo no nahavariana ireo mpampianatra satria hita nisy mangana sy naratra izy tamin'izay fotoana izay ary nilaza ny talentikolo fa raha sanatria miverina ny tranga toy izao dia andray fepetra ary tory ny sekoly. Farafaran'ny mois de juillet 2021 no nisy zavatra kely niseho fotsiny izay tonga dia am-pianarana Hamirou somary misy mivoto ny lohany dia ny tongony mivoty dia somary mangamangana misy ferifery dia ny sofiny koa izany naratra. Tamin'izay moa nentina niakatra tetỳ ambony izy dia mizano masina fanafody izy Hamirou nanontaniana raha tsy miteny fa zavatra fantatra fotsiny hoe kaponja ty izy dia izay hoe inona nataon'ny dia tsy miteny mihitsy Hamirou. Izay ihany nitranganisy tamin'izay aho zany moa naka-mesura kely hoe alaiko sary dia hotazomiko fa raha vao miverina fandroany ty akty ty dia zako no hitondra ny rahany manam-pahefana dia mandra-patafitra ny tompianarana tsisy nina seho tsony vitany ny scolaire 2020-2021 tsisy nina seho hiditra ny scolaire 2021-2022 indray zany passe CP2 izy tamin'izay dia nanao réinscription tatyany tonga teto mbola tsisy nina teo Hamirou nianatra izy nandritra an'izay nidiranay 1er septembre ka hatramin'ny zoma teo tsisy ninaseo mihitsy tsy nisy mihitsy zany hoe zavatra seho hafahafa aloha fa indray mandeha fotsiny Hamirou no taraiky be hoe tamin'ny miditra amin'ray sasany izy dia tamin'ny telo vao tonga dia mitomany matahotra an'ilay tara dia ninan'iny ianao tara dia nampanasany tatirana ny lavariko ve. Anisan'ny zavatra tsikaritry ny mpanabe kosa nefa fa zaza tia manao raharaha tao an-tsekoly ary kamokambokody Hamirou. Tamin'ny larobia talohan'ny zoma izy taray hoe kapohany tatia dia mety efa nalahelo elo izy izany tamin'ny dia malaindaina ny ody aloha izy fa mijanona ao amiko foana izy elaela izay vao mety dia izy tena tsy mianatra be izy fa mitaraina antiany izy indraindray rehefa le kapohany tatia ny any an-trano dia mitaraina tiantiany izy hoe zany rehetraresy kapohany tatianay dia miteneniko fotsiny sao dia misy ditra nataonao zany dia lazainy fa zara ny tena miasa be mihitsy ny any an-trano ataoko daholo ny raha rehetrarehetra makarany manasa lamba mikosotrano izy daholo dia misy zara dia inona fotsiny zany ny ampatatia tsy miteny izy. Taotra ny ilay nenitoany no mampanahy ireo mpanabe fa tsy famonoana sy herisetra tahaka izao mihitsy. Izy tena nahay izy le tatiko moa tena manam-pahaizana be dia mampianatra azy any an-trano dia ampian'le tatiany ihany izy lo any an-trano sady izaho manampy anazy am-pianarana. Tsy mba no heverin'ireo mpampianatra mihitsy araka izany nisy tranga herisetra toy izao ianan'ilay zaza ny atokantranony ihany. Raha any hitan'izy ireo eo anatrehan'izy ireo isan'andro mantsy dia solondreny be fitiavana saingy masika be kosa iny nenitoany Hamirou. Raha izaho mieritreritra sady tena tia anazy le tatiany no sady tena masika be aminy fa masika tafahoatra fa misy fitiavana ihany ao anatiny. Araka ny ango-baovao sy ny fanadihadiana nataonay kosa dia fantatra fa any Amoron-dava any no monina ny ray aman-drenin'ny Hamirou. Ny dadabeny no tonga nanatitra azy hipetraka dia Antananarivo mba hipetraka amin'ity nenitoany ity telo taona lasa izay. Raha ny nambaran'ny mpiray vodi-rindrina ihany dia tsy zaza voalohany no tazainy ity masera ity zazalahikely ity. Fantatra mantsy fa efa nisy zokony roa nipetraka tao izay samy zokiny Hamirou avokoa ka ny iray voalasa fa mainy rano mangotraka dia nandeha niverina any amin'ny ray aman-dreniny. Ny faharoa kosa tsy nahazaka ny fitaizana tao ihany koa dia nitsoaka ary ny fahatelo dia i Hamirou izay nahita ny fahafatesana tao. Tanay azy teo aloha ny fahitako an'le zaza mipetraka rehetra tao telo ka ny zaza voalohany ny antony nahalalako azy hoe niala tao
dia noho izy voan'ny rano mangotraka zany nentina niakatra nakany ambony nentin'le zaza dia mitoboka tany amin'le zaza fa tsy masera akory ny nanondraka rano azy. Dia ny faharoa noho n'le kapoka atao masera amin'le zaza faharoa zay no nampitsoka an'le zaza. Dia noho ny hita ny fianakavianana le zaza dia mipetrapetraka kely tao dia lasa mody dia tsy miverina tsony. Dia io zaza fanotelony io maty io ny farany tao dia izy maty io. Ireo zaza ireo fa fahalalana azy araka ny filazan'ny havany dia zaza rairay ireo zaza ireo anavahany masera zany. Zokony zany io lehilahy io dadan'ireo zaza ireo. Fa zay aloha tsy mahafantatra izay misy an'le lehilahy io na aiza na aiza satria zareo olona tsy aveto Antananarivo zareo fa avy any amin'ny faritany. Ny zoma 10 oktobra lasa teo no nitrangany ity tantara mampalahelo tena mboitra peto ity raha tsy aivina. Io aliny io ihany dia nosamborin'ny zandary tao amin'ny tokantranony teo ihany ny nenitoan'ilay zaza. Ny talata 10 Jolay teo ihany kosa no niakatra fampanoavana teny Anosy ny raharaha ary nadoboka vonjomaika eny amin'ny fonjana Tanimora ilay renim-pianakaviana mandra-piandro ny fotoam-pitsarana azy. Ny vatamangatsiaky n'ilay zaza kosa dia nitodi-doha ihazo any Morondava tanàna fihaviany. Amintsika ray aman-dreny raha misy tompoko ny fandefasana ny zanatsika any amin'ny havatsika na piray-tapo na ataoko hoe ray aman-dreny mba olona azo antoka re tompoko hoe ametrahana ny zanakitsika. Fa rehefa hitanao zany le havanao fa masitsika tazoma eo any ny zanakao. Fa dia raha ohatran'izao matimaty foana ny zaza tsy manatsy. Zay tompoko famisaotra. Mino hafa nahamperitreritra sika rehetrarehetra iny tantara kely iray iny. Tsy manana commentaire itenena fa tsy mpitady hoy fitentsika zay dia ampy mieritreritra ny zava-nisy sy ny zavatra iainantsika amin'ny manodidina. Amin'ny manaraka indray manome anao tantara orona tsara hafa indray manome fotoananao indray manaraka ary misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany. Veloma daholo tompoko.